Ho aminareo anery havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Fiangonana miendrika ny fampianarana tsy misy kilema. Fiangonana miendrika ny fampianarana tsy misy kilema. Izany no asongadiny mofinainantsika anio ato amin'ny epistily ho an'ny Titosy toko 2 ny andininy 1 hatramin'ny andininy 5 ihany. Vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: fa ianao kosa dia milazà izay miendrika ny fampianarana tsy misy kilema, ny lehilahy antom-panahy anaro ahon-tena, ho motina, ho endry, atanjaka amin'ny finoana, amin'ny fitiavana, amin'ny faharetana. Ny vehivavy antom-panahy koa anaro hitondra tena toy izay miendrika ny olona masina, tsy ho mpanendrikendrika, tsy ho andevozon'ny divay be, ho mpampianatra ny zavatra tsara, mba ampianarany ny vehivavy tanora fanahy ho tiany ny vadiny, ho tiany ny zanany, ahony tena, ho madio toe-panahy, hiasa ao an-tranony, ho tsara fanahy, hanaiky ny vadiny mba tsy hitenenany ratsy ny tenin'Andriamanitra. Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Fiangonana miendrika ny fampianarana tsy misy kilema. Ny apôstôly Paoly no nametraka any Titosy hitondra fiangonana na ho eveka tany amin'ny faritry Kreta. Titosy izay zanaka ara-panahy malala ny apôstôly Paoly tahaka ny Timoty ihany. Niara-dalana tamin'ny mandrakariva tamin'ny fitorinan'ny filazany tsara. I Titosy izay tsy dia hitantsika loatra ny mombamomba azy, ny fiaviany, ny fahaterahany, fa ny fahandraisany ny filazany tsara no indro hita taratra, zava-dehibe teo amin'ny fiainany Titosy. Ambara mihitsy fa jentilisa tonga kristiana izy, ary nisy fotoana aza nampiady hevitra any amin'ny Galatianina toko 2 ny amin'izay tokony hamorana any Titosy. Nefa ny apôstôly Paoly sy ireo solotenan'ny jentilisa tonga kristiana dia nanday izany hatramin'ny farany, ka dia tsy tonga tany amin'ny famorana any Titosy indray. Azo ambara zany, azo heverina fa mpianatra zatra sedra, manana traikefa ity Titosy ity, ary dia matetika ary izy no irahan'ny apôstôly Paoly hamany olana ny fiangonana, tahaka ny famahana ny olana tany Korinto amin'ny mpianatra manam-panahy, manam-pahendrena, malala olona, ary dia manaraka fandaminana. Dia indro izany traikefany Titosy izany no nantenain'ny apôstôly Paoly eo amin'ny fisedrana ny olana tao Kreta, tamin'ny fiangonana izay nentiny tao Kreta. Ambara fa manana toetra ara-nofo miiba ny kristiana tao Kreta, ny olona tany Kreta, ary tena nanjakany ny fampianaran-diso na ny herezia, ny fampianarana miainga amin'ny anganonganom-bavy samihafa, ny fampianarana samboka. Ka indro ny apôstôly Paoly manome teny mafy azy mba
mendrika ny fampianarana tsy misy kilema izy. Ny hoe fampianarana tsy misy kilema zay ambara eto de fampianarana salama, fampianarana izay afaka mitondra tsara ny fiainan'ny fiangonana, salama, ara-panahy, zany no asongadina. Ka de omena toromarika ny Titosy mba hitondra anatra ho an'ireo sokajin'olona samihafa tao amin'ny fiangonana. Aza adinoina mantsy fa nanana mission, nanana iraka manokana Titosy ny ametraka aloha olona amin'ny fiangonana, ka eo am-panatanteran'izany de tsy maintsy manana ireo fitondran-tena mendrika samihafa. De hitantsika eto ireo sokajin'olona samihafa voatanisa: ny lehilahy antom-panahy, ny vehivavy antom-panahy, ny vehivavy tanora fanahy, ny lehilahy tanora fanahy, eny hatramin'ny mpanompo sy ny olona rehetra atao amin'ny fiangonana. De nahazo ny anjara tandrify azy ny amin'izany anatra izany. Ny tanjona de tokana mba ho fiangonana manana fahasalamana, manana fampianarana tsy mivoana, tsy miala amin'ny izay nampianarina azy ny fiangonana. Ary hitantsika tsara fa raha mijery ny votoatony isika de ny fampianarana izay tsy manome tsiny an'Andriamanitra, zany hoe tsy manao blasphème, tsy miteny ratsy an'Andriamanitra, araka ny 15 hoe mba tsy hitenenany ratsy ny tenin'Andriamanitra. Tena mahasarotiny, azo ambara fa mahasaro-piaro ny apôstôly mihitsy izany fampianarana sandoka, fampianarana marary, fampianarana misy kilema ka miala amin'ny tenin'Andriamanitra izany. De indro Titosy irahana, amerina amin'ny laoniny ny fahasalaman'ny ara-panahy, ny fahasalaman'ny fampianarana ao anatin'ny fiangonana. Rehavako malala ao amin'ny tompo heveriko fa zava-dehibe tahaka izany koa amin'izao andro ankehitriny izao, ny ahatonga ny fiangonana anana fahasalamana tsara amin'ny fampianarana, amin'ny fanarahany tenin'Andriamanitra, eny amin'ny ara-panahiny. Vanim-potoana izay mampiroborobo izay tsy izy ny fampianarana etsy sy aroa, vanim-potoana izay mahatonga ny kristianina ho liana hanireny fampianarana akoatra izay efa nomena azy ao anatin'ny fiangonana, de mangarangarana amin'ny varavarakely etsy sy aroa, toa mandre fampianarana tsy fampianarana roa, fampianarana amin'ny tambajotran serasera, fampianarana amin'ny hainao manjery. De indro fa indraindray roboka, ary indraindray aza toa miala amin'ny finoana izay efa nomena azy. Androany ry havako malala, anaran'ny soratra masina andray makandray tsika, hamerina amin'ny laoniny ny fahasalaman'ny ara-panahintsika. Ny fampianaran'ny fiangonana de tsy miova fa miorina tsara amin'ny finoana an' Jesosy Kristy maty sy nitsangana tamin'ny maty. Haitraitra avokoa ny ivelan'izany, haitraitra avokoa izay milaza fampianarana feno rentirentika toa ambabo ny fonao, toa misarika ny sainao, ary toa hiteny aminao mihitsy fa toa lany andro ny fampianaran'ny fiangonana misy anao. Tsy ry havako, aoka hiverina amin'ny fahasalamana tanteraka amin'ilay fampianarana tsy misy kilema, ny amin'ny fampianarana soratra masina isika. Aza manaiky hosodoka ny amin'ny rentirenty sy ny rantiranty izay arangarangany etsy sy aroa, fa aoka mba hanana faharetana. Zany moa voalaza tsara eto amin'ity soratra masina ity, mba hanana faharetana, mba hanana ny fanahiny fankatoavana ny amin'izay efa nampianaran'Andriamanitra antsika, efa nampinoana antsika. Ry havako malala, tsy miova ny filazantsara,
tsy miova ny vaovao mafaly nentin'Andriamanitra dia ilay Jesosy Kristy zanany, ilay tonga hamono zao tontolo izao. Ianao ihany koa dia efa nomena maimaim-poana, aoka tsy handrara kilombian-doha, aoka tsy verin-dalana, ary aoka tsy hiemotra amin'ny finoana izay efa nomenanao hatramin'ny voalohany. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Sotranao izay ry Andriamanitra rainay ao amin'i Jesosy Kristy zokinay io. Efa nanome anay ny fampianarana tsy misy kilemy ianao, hialana amin'ny fampianaran-diso maro samihafa izay manabataba, mamitaka ary mahatonga anay ho sodoka. Ankehitriny dia resy lahatra fa ianao ihany no marina, dia mametraka ny fiainan'ny fiangonana, ny fampianaran'ny fiangonana eo am-pelatananao. Arovy amin'ny ratsy Tompo ny fiangonanao, arovy amin'ny ratsy ny kristianina tsiraray avy, mba hiorina tsara, hiorom-paka ao aminao. Ataonay sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zokinay izany mivavaka izany, misaotra ray io. Amen.